Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ry Andriamanitra raizanaka fany masinao mbola mitsaoka sy mamivoninahitra anao zahay noho izao sabatanao masina izao. Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany tokoa ianao ary dia nitsahatra ary mamena koa izany fampianarana izany. Ampianarana izay hitsahatra aminao eny tongotra ao Jesosy Kristy Tomponay hanana ny fotoana hitsaranay aminao, hanana fotoana hiantorana eny tongotra ao. Ametraka ny fiainanay manontolo eo aminao fa tsy mahefa na inona nena tokoa zahay raha tafasaraka aminao. Falindray ny fonay Jesosy amin'ity andro ity satria handreny ny feonao, eny handray ny hafatra avy aminao. Kosokafy ny fo, ny saina, ny fanahinay, andraisanay izany hafatra izany, raha koa ampitaina izany ho amin'ny fiangonanao sy izao tontolo izao. Miterana tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Ary dia ny rano sarobidy hanasitrana, hanafaka ary hanadioana fendry tanteraka animo ampitso ary mandrakizay. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, noho izay maniry sy nivavaka izany. Aleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny raviny fahasoavana mpampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Toy izao indray ny hafatry ny lanitra izay omeny tompo antsika amin'ity andro ity. Hojerentsika ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 470, ny andininy fa 10 sy ny andininy fa 112. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Salamo fa 470, ny andininy fa 10 sy ny andininy fa 112. Aminaran'ny Tompo. Mitsaraka aho ka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny firenena samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah Tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Amen. Hoy tokoa mantsy Andriamanitra ray miteny amintsika hoe tsy maintsy matoky ahy ianao rehefa hiara ny faharavana izao tontolo izao. Miaraka aminareo aho ny Tompo ary tsy maintsy ho fantatrareo fa ny sitrapoko dia ny hanafahana anareo. Tsy maintsy mifantatra izany ianao raha te hitoetra tsy hanana iahy ety amin'ny toerana izay miantrahako anareo, mandra-piveriny zanako haka anareo. Fantaro izany ary tsy maintsy mitoetra tokoa isika ho mahatoky. Tsy misy afaka mampiala anao amiko hoy ny ray, satria iray ihany isika amin'ny alalan'ny zanako Jesosy. Tiako ianao ary tianao koa Jesosy, ilay antsoina hoe Yahoua. Tia anao ny fanahinay ary ny anjelinay dia miaraka aminao, hanampy anao. Azontsika jerena ny fandehan'ny zavatra rehetra ary aokontsika tsy salasala fa izay no tena atao hoe finoana. Hoy ny raintsika hoe ny tanjoko dia ny fampiresaka bebe koa aminao mba hahafahanao miomana amin'ny faharavana tanteraka tsy maintsy hitranga ety amin'izao tontolo izao. Fantatro tsara fa efa antaonany maro no nanomanako anareo amin'izany. Saingy hisy fiantraikany eo amin'ny fanahinareo ny dingana izay mitranga na dia efa azo lazaina fa miresaka aminareo hatrany azaho. Satria ilay fanahiko dia eo aminareo araka izay nampanantenain'i Jesosy zanako. Ny fiainanareo dia miaina amin'ny fampiononana manokana ary fantaro
fa rehefa mivadika ny zavatra rehetra dia ho sarotra amin'ny olona ny hiatrika izany. Tsy maintsy ilazaiko aminareo ry havana hoy ny Tompo, ny faharavana izay hitranga dia ampiasaiko hoy Andriamanitra ray hamonjena izay miankina amiko sy ny firenena efa nifidiako tahaka ny Israely, ny Amerika, eny ny firenena hafa ihany koa izay miankina amiko. Miangona ao amin'ny toerana izay homaniko ny oloko. Ary rehefa tonga ny fotoana izay alofanareo amin'ny toerana manokana izay nomaniko anareo, satria ho avy ny aizina ny falilon'ny fahazavana dia Jesosy zanako irery ihany. Tiako ho ianareo, ary izany ny antony ilazaoko aminareo ombenombeny fa tsy maintsy mandresy izay miaraka amin'ny Jesosy mpamonjy. Manakambara ny Tompo amin'ny firenena samihafa ry havana, ary mahita izy fa ny tanin'ny Afrika dia mijaly mafy, kanefa manana toerana maro izy ao amin'izany tany ben'ny Afrika izany, ao amin'ny kontinanta afrikana, miara-miasa aminy. Hoy n'Andriamanitra raintsika, hombanao aho, eo anilanao aho amin'ny fahasarana rehetra. Ao anatin'izany rehetra andry havana dia mampatsiatsiaka ny Tompo ary fa na ny kidono ny kiatra dia ako sika hitoetra ho mahatoky. Marina tokoa fa raha mahita sy mandre ny zavatra mitranga isika dia mety eritreritra hoe aiza ry Andriamanitra, nahoana no miseho zavatra izao, inona no lalana amoahan'Andriamanitra antsika manoloana izao voina mitranga eran-tany izao. Hita ombenombeny amin'ny alalan'ireo fitaovana serasera isan-karazany, indrindra moa amin'ny atao hoe réseaux sociaux, ny zavatra rehetra izay miseho ao ambadiky ny zavatra izay hitan'ny masontsika, ao ambadiky ny aretina, ao ambadiky ny virus, ao ambadiky ireo toe-javatra maro samihafa, dia betsaka manontany tena sy be ahiahy. Fa ny Tompo dia mampatsiahy antsika ankehitriny milaza hoe Jehovah Tompony maro momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Izay no mahatonga antsika hitoetra tsy hanahiahy. Ary ihany koa hitsahatra satria milaza amintsika ny Tompo hoe mitsahara, fantaro fa izaho no Jehovah ary tsy misy afa-tsy izy no Andriamanitra. Koa amin'ity andro ity dia mampatsiahy antsika ny Tompo hitsahatra, hamela azy asa, hitsahatra ka hahatonga ny fisainantsika sy ny drafitra izay efa noeritreretintsika amin'ny fitondrana ny tenantsika, amin'ny fitondrana ny ankonantsika, amin'ny fitondrana ny fiangonana izay misy antsika, amin'ny fitondrana izay andraikitra misy antsika eo amin'ny fiarahamonina. Milaza ny Tompo mitsahara, izy no Andriamanitra. Avelao izy asa, avelao ny Tompo hanova ny fontsika hifanaraka amin'ny fon'ny fanahy masina, amin'ny fon'Andriamanitra, amin'ny fon'i Jesosy Kristy. Mitsahara, henoy ny feon'Andriamanitra. Mitsahara, henoy ny bitsiky ny fanahy masina. Mitsahara, henoy ny teniny. Mitsahara, vakio ny teniny, ampiaro ny teniny. Mitsahara, araka izay nambaran'i Jesosy tokoa hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho nanomenareo fitsaharana. Izany fitsaharana men'ny Tompo izany tokoa dia fitsaharana tsy manam-paharoa satria ny fiadanany no omeny antsika, ny fiadanany no avelany ho antsika. Nambaran'Andriamanitra ray tamintsika tamin'ity andro ity ary
izany fatokiana lehibe izany araka nylazainy tokoa hoe izay natao hoe finoana. Tsy zavatra sarotra fa fatokiana tsotra amin'Andriamanitra, fiankinan-doha amin'ny tanteraka. Ary izay fatokiana izay fa Andriamanitra miahany fiainantsika izy, Andriamanitra izay fidèle, mahatoky izy, tsy miovaova, ary izay efa noraisina an-tanana dia raisina hatramin'ny farany tokoa, ary izay tiany dia tiany hatramin'ny farany. Hoasoan'Andriamanitra amintsika amin'ny fomba miharihary amin'ireo firenena izay voalaza teo, ny amin'izay anaovan'Andriamanitra ny famonjena, fandraisany an-tanana, ary ihany koa ny fanehoany amin'izao tontolo izao fa tsy misy afa-tsy izy nataon'Andriamanitra. Fa hoy tokoa izy hoe aoka hiaina amin'ny fiainantsika isika ary hatoky azy. Manome fahalalana ny tompo, manome fahafahana izy satria izay toerany fanahy masina no misy ny fahafahana. Ka anatin'izay fahafahana men'Andriamanitra antsika izay dia ny fahafahana midera azy, ny fahafahana manompo ny namantsika, ny fahafahana mitia ny fahavalontsika, fahafahana mitoro ny fanjakan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. Anatin'izany fahafahana rehetra izany no ahatonga antsika tokoa hatanteraka ny tenin'ny Tompo hoe hiaina amin'ny fiainantsika, satria hoy Jesosy hoe izaho vombanana amin'ny fiainana dia fiainana be dia be. Izany fiainana be dia be men'ny Tompo izany hitoetra ampontsika amin'ity andro ity, ka azontsika mitsahatra ary ihany koa hatoky an'ilay Andriamanitra Jakoba mahery, tsy miova, tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Herezo ary havana, mandehana, torino filazantsara olombelona rehetra ary mitoera eo ambanin'ny tanameran'Andriamanitra. Misaotra Jesosy iny amin'ny teninao ho anao ny voninahitra. Vavaka isika. Ry Andriamanitra raizana ka fanahy masina, akory reny lehibe ny fitiavanao. Tsara ianao ary mpanao tsara, ary manafatra anay mandrakariva ny amin'ny toe-javatra rehetra izay mitranga. Antonao zahay mba tsy hanay azy tebiteby, tsy toetra ao anatin'izay mety ho tsy finoana, ka nanay ahiny amin'ny hoe mbola ao ve Andriamanitra, miasa ve Andriamanitra, raha misy Andriamanitra dia maninona no mitranga izao aretina izao, na izao fahasombana izao, na izao korotana izao, na izao tondran-drano izao, na izao faharatsiana izay mianaka izao. Fa hifototra eo amin'ny teninao, hanana ilay fanahy ny fahafantarana mandrakariva, ka eny mibitsika ny fanahy masina hoe na hivily amin'ny ankavia ianao na mivily amin'ny ankavanana, ny sofinao dia andre ao ivonao manao hoe ity no lalana kandehana. Dia hizotra tokoa Jesosy amin'ny lalana izay efa nisoritanao zahay, dia ny teninao ilay velona, ny teninao izay mitoetra mandrakariva ho fanily ny tongotray sy fanazavana lalanay. Ampianaro izay anatin'izao haizin'izao tontolo izao mba hanana ilay fahazavanao, hitoetra amin'ny fahazavanao, satria izay manaraka anao dia tsy mba handeha amin'ny haizina fa hanana ny fahazavanaina, ary dia hanatanteraka ny teninao, tsy handeha tahaka ny fanaon'ny olona izay tsy manana fahazavana, tsy handeha tahaka ny fanaon'izao tontolo izao izay tsy mino, tsy matoky anao, fa handeha kosa Jesosy amin'ny lalana izay soritanao, dia lalan'ny fahazavana, fahamarinana, fahamasinana, fitiavana, ny famindram-po, ny fiadanana, ny famiram-panahy, ary ihany koa ny fanaovan-tsoa. Izany rehetra ny Tompony tena hitoetra anatinay, satria izany ny vokatry ny fanahy masina. Avia fanahy masina, miasa mahery anatin'ny fonay mba hahafantaranay tokoa fa ianao dia ny ranon'Andriamanitra iray, hiasa ao am-ponay, haneho ny voninahitra Jesosy Kristy izay hany-pamonjy-tokana. Misaotra anao zahay, ray no mandrakizay izany indray ny fiadanana, dia ho anay ny fahasoavanao, fa ho anao kosa ny voninahitra. Hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny aritra mandrakizay. Dia mpianaro izay fikitra aminao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Ho anao ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry tokoa, nihaza amboninahitra, anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay, fa amin'ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.